mikasika ny voina nateraky ny fandalovan'ny rivodoza Tsedza dia fantatra fa tafakatra 530 ireo olona namoy ainy ary 220 amizao tsy fitsinjato sy iray alina sy iray hetsy ireo traboina araka ny atotanisa navoaka ny BNGRC tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Tafakatra 530 ireo namoy ainy ary misy 220 amizao sy 7 sy iray alina sy iray hetsy ireo traboina taorina ny fandalovan'ny rivodoza Tsedza araka ny atotanisa farany navoaka ny BNGRC tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Ny faritra Vatovavafito Vinany no nahitana traboina betsaka indrindra satria dia tafakatra 730 sy 205 alina izany. Ho an'ny faritra Nalamanga kosa no amin'ny larana faharoa nahitana traboina misy 730 sy 4 alina. Ho an'ny faritra Tsimotsinanana dia misy traboina misy 30 sy 407 faritra Menabe misy traboina 720 sy 4 faritra Boeny misy traboina misy 5 sy 7 sy 4. Ankoatr'izay moa dia isany voakatsika ihany koa ny faritra Sofia, Matsiatrambony, Bongelava ary Vakinakaratra. Anatin'ny daholo ny éboulement, ny fiakaran-drano, ny glissement de terrain voalaza teo zay zay aloha tena zava-dehibe. Zao dia miaraka voalazako teo ny tente zao no efa manomboka tsy ho ampy dia efa miantso an'ireo partenaire technique et financier moa ny système des Nations Unies, ny PAM reo fa nitondra fanampina daholo dia iantso an'ireo zao angatahana tente. Efa nisy moa ny antso fanampiana amin'ny samy piratin-drazana ataon'ny BNGRC. Isan'ny namaly zany antso zany antoko HVM izay naloatra fanampiana androany. Dia 200 feuilles de tôle zany no entina ato. Dia nitondra ihany koa zay 20 tonnes na vary. Dia 500 kg na grain sec. Vinavinainy ireo fanomezan'ireo zany eo amin'ny 40 millions ariary eo. Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC dia efa nanatanteraka ny fitsinjarana fanampiana vonjy maika ho an'ireo traboina manerana ny nosy.